lapa mistera nosoratany Aikanto obelomin'ny tapapiroany Christophe Rabiarmanana Zakarandry miaraka amin'ny aina Todriavo Saoly naza fesinana tontosy tapapiroany nandrindra ny lafi teknika Zakarandry Inonisy ravorombaza ento misidina manyantsa ento misidina ambony rehefa mangina vereno mahatory tsara ny zanakineny zany a natory ve kilarela teo ry anja endrineny a mba nalaky natory izy androaniko zaza mora matory kely foana ary ioko fa reraka ny mitaiza sahady ve nao ty e tsy le mitaiza loatra ary neny mandreraka fa nyrotorotom-piainana tsy ampy mihitsy ny fotoana ikarakarako an'io zanako io ane marina aloha zany e fa zany mbola eto ry anja e afaka manampy anao tsara zafikelyky voalohany ane io e misaotra ary neny a tsy misy tokony isaoranao azy zany anaka fa maninona aloha zany tsika raha misakafo amin'izay e way andao azy e neny a raha mbola teo zao rado a afaka mifantoka kokoa tamin'ny Clarela misopatra tokoa la ny fiainana maireza zanako a zay azonao atao mba hitezana an'io zazy io aloha ifantohana fa aza mandrera-tsaina be amin'izany any a eny e ao fa ezaka andamintsaina ary neny a sady efa zao ve moa ny zava-misy atao anatsony fa hono a efa mba nisy nanao tapitra marina ve reo manam-pahefanana na diadiny amin'ny tsy fahitana ny rato iantsa atreto aloha tena mbola mistery e laza mantsy le commissaire iny fa tsy raha dorera akory ny tsy hita toy izao kay misy namany hafa tsy hita koa zany ve ry antsy le ingénieur ara iny zao tsy tafaverina tsontany amin'ny vady aman-janany efa 3 volana zay mampalahelo koa zany dia ahoana ory zareo ka ohatra izao mahazo atsika izao ihany miandry ny rariny mba enjany zany marina tena niova be mihitsy anja taorin'izay tsy nahitana andrato izay mafy aloha ny mahazo azy le vadina tenaina mba hanoana sy hanampy mihitsy ny lavo tsy hay hoe maty na velona odio tsy lalahina ary ve zany alio aloha jerena mihitsy ka lalaina marina manahoana ki salama neny a mampisoa aloha e de mipetrapetra misaotra fa gany erery no ato eny akia lasa nitondra ny Clarela any amin'ny dokoterany anja zany fangaty salama ny zazakely salama izy fa visite reny ihany fa efa rendez-vous hay ve fa tena mampalahelo aloha izy mianaka e fa zao marina ho ary neny a efa mba misy mangirana ihany ve momba ny rato mbola kia ianja ato mitomany foana mampalahelo koa zany ka sao dia sanatria koa sary ka nisoka azy mianaka rato e dia lasa nanaraka vehivavy hafa ohatra aiza koa kia tena tsy mitombony zany misy zavatra tsy mazava mihitsy tamin'ilay asa natao farany teo ka izay mety ho antony izao tsy azoko mihitsy zany mety nisy nakakiry ny akira ato loza koa zany fa ahoana aleo aloha kia mity reto lamba kely efa sasako reto dia avy eo sika mianaka miresaka tsara sady mety efa ho avy koa izay anjako mandehana ary aloha e
Salama madame Anja. Salama tompoko. Mazoto toerana avy hatrany aloha nareo mianaka fa tena mahafana izy izany ko. Saotra betsaka komisera. Tsy misy isaorana re zany e. Ary aza tsonana izany komisera izany aho ary rehefa ty fa atao fotsiny hoe fano. Dadatoanareo nge ahy e. Eny atriko. Avy any an-trano izany nareo mianaka reto? Ye. Manahoana nareo ao? Salama tsara daholo. Avy nitondra ny Clarela nanao vizity aho io dia tonga nakaty aminao. Dia tena reraka ianao izany mivezivezy e. Karakaro tsara foana ny zazakely re Anja. Miezaka ary fano. Fa ny momba ny rado mihitsy ny atsoako anao e. Tsy tiako anefa hoe tany amin'ny bureautsika no niresaka dia aleoko aty. Fa misy vaovao momba azy? Zao re Anja. Araka ilay niresantsika tamin'ny farany iny dia manomboka voaporofo zao hoe misy ifandraisany amin'ilay namorenana ny olapa vaovao io mihitsy zao tsy fahitana ny rado zao. Fa ahoana? Za aloha mbola tsy afaka ilaza zavatra be dia be aminao e. Mahatonga mametraka an'izany zany anefa dia satria misy vaovao hafa koa zao azonay momba an'ireo ekipa niaraka taminy. Fa inona izany? Ka 7 amin'ireo niara-niasa tamin'ny rado zao no tsy hitako. Maninona? Zany hoa dia ny tena mahagaga tsy misy indisy mihitsy azo ampiasaina mba hitadiavana azy ireo. Raha be koa zany ko. Fa ny mampanahary Anja dia reko hoe mikasa andray an-tanana ny tiraraha tiry zareo ao an-dapa. Ohatra ny hafahafa. Ka tsy izany ve ny tsara ry fano? Amin'izay malaky kokoa ny fahitana marina momba azy tiako. Mety ho izay aloha e. Fa dinio tsara ngery Anja e. Maninona ka? Raha ry zareo ny tompona andraikitra amin'izao tsy lasa fomba entina hampanginana tanteraka azy ity ve zany e? Dia ho izany tokoa ve? Asa aloha. Miantso aho marina ny any ampiasana fa voatery andeha. Miantso eo ihany rehefa misy vaovao rery Anja. Ye, mety izay ka. Mandra-peo na ry fano a. Mahireza dia veloma. Veloma ary e. Tena nahoana aloha dia nareo mianaka tandry Anja? Lamina ka. Clarela koa salama tsara ho ny dokterany. Mahafinaritra kosa izanyko. Aleo mba raisiko kely izy hoe. Ao ary. Dry, botabota kely anie izany zanako taty izany e. Fa be olona bengaka tany ny taraiky nareo? Nisy ihany. Fa komisera fanko anie mbola niantso dia niresaka tamin'izay vao nody. Izany Vicky? Fa misy vaovao ve hono? Ohatra misy zavatra mampiayay azy akia. Momba ny rado ve izany? Ye, marina amin'izao tsy fahitana azy zao. Mampalahelo ahy mihitsy kinareo ka. Fa ahoana mo fanotamindry? Raha fitiana dia hoe misy ifandraisany amin'ilay asa nataon'ny farany teo iny tsy fahitana ny rado zao. Sady tsisy rehetra kay fa misy mpiara-miasa samihafa koa nge tsy tapopoky. Izany Vicky? Tena hafahafa koa izany ka. Efa 7 anie izao ny tsita e. Fa ny mahagaga dia miaya be fano satria nikasa hiditra-tsiratra amin'ny tiraraha ty hono zareo ao an-dapa. Tsy tsara ary ve izany Anja? Tsy azoko mihitsy koa ilay komiseranareo iny ka. Hoy indry. Fa amin'ny lafiny iray misy marina ihany eky ny tenin'ny fano. Mety tetikady maloto fotsiny azy ireo ko. Tsy azoko. Raha ny fahitako izay lazain'ny fano teo dia hoe mety ireo mpitondra ambony na manam-pahefana no ambadika izao kia. Dia entina hampanginana tiraraha ty fotsiny dia mody raisin'izy ireo an-tanana ny fanadihadiana. Tena enzany izany ka. Dia inona izany atao amin'izany? Ka tsy hitako tsony kia. Sady fano mbola milaza iantso anie. Dia aleo aloha izany ny androko. Voasasany eny daholo kosa kay lamba ny Clarelako. Tena misaotra ary neny a. Tsy misy fisaorana kay izany a. Sy fa mbola eo neny. Tena faly be izany manana anao. Za akory Anja. Fihiniko izany zanako tiako be izany hoe. Neny eo? Aleo aloha za mpatory zaza sady mba hakana kely fa reraka be ahy izany. Mandehana ary e. Dia mba alamino sainao fa jereo anie tianao reraka be mihitsy e. Alamina ahoana moa neny a? Alamina fotsiny e. Izay mampitony anao atao.
Natory ve kilalelahy teo ki? Tsy mety matory ary ny endriko. Fizakatrotrona angamba izy tsy aleo adapoka. Sambatra ery ihany manana ny kilalelahy marina. Izay sy tolotra nefa ty efa enitoana ny vadiana nefa mbola tsy manana na dere azy. Lalainao? Lasa saina be ny indry izany fa misy inona? Lasa kiny saiko mijery anareo Ohatray. Sambatra ery nareo nahazo ny kilalelahy. Izay kosa nefa ty vadiko boribory Ay, maheresaka lalaina. Fa nareo marina ve fa niezaka mitsabo tena aloha Efa nale daholo k'izy izao dokotera rehetra izao fa hatreto aloha dia tsy hitako izay vokany. Zany Itokina mba nantenaina fa maty iny tsy ampy 3 andro akory. Raha zany. Fa manana kifa nantenana foana. Misaotra kianja. Zay angamba tolotra. Izy mihitsy k'izy zany masoa nareo dia miala tsiny fa tsy nandrozy koa ilay vadiko. Mastoky dia mandra-piona. Eny araky Fa ina foana ry neny izao raha tsy mety vitsy izao Manadio an'ireto fatana maloto be reto aretsy jereo ane mainty be daholo mamenatr'olona. Marina aloha izany ao fa piko neny Fa efa matory angany zazakely. Reraky ny lalana sy ny hafanany io Raha tsy reraka ary ianao dia aleo avoaka daholo reto volany reto dia fafany. Tandremo sao vaky aza matahotra re tsy misy vaky izany ao. Eny ary fa ahoana marina hoy lalaina teo Mbola malahelo anitokiana foana hono izy. Mampalahelo ary zareo reny. Dia mba ahoana hozy tolotra amin'izao? Lasa tsapako niovy zany aloha fifandraisan zareo Zany raha zany. Fa tsy maintsy simba foana ve zany reny mitokantrano vao tsy miteraka ary zareo Tsy voatery kosa aloha Ny tena marina dia fitiavana mahatonga ny olona roa ivady. Lova sarobidiny zanaka fa tsy hoe ny anambadiketerahana foana akory. Angamoty izany ilay izy ka. Fandraisan'ny olona azy ny diso ry anja. Natao azona zanaka ny fanambadiany. Fa ny fitiavana ny tokony fatorana mampifandray azy io. Otra misy mandondony zany fa izy ary zany. Jereo hoe ry anja. Hoavy Ohatray to tsy misy olona akory. Nefa ne dia tena nisy nandondona mihitsy teo Roay marina. Inona iny voatakako teo iny? Aleo jerena. Anja, fa izy zany Tena valopy ty. Avy amin'izy ary izy zany. To tsy sisy adresy akory. Aleo rangasikafana. Fa iny zao mahavariana anao ato zao Dia iza le teo? Jereny eny ane Valopy avay izy indry anja. Tena tsy fantatro ry neny Fa tsy fantatra ao ahoany ka tsy misy adresy mihitsy ane ty valopy ty Na le nandondona teo ary tsy hitako hoe iza fa tsy nisy olona tsony tao. Sokafa ry aloha jereny Fa maninona ialany lasa zara famotena ato trano? Misy olana nga? Inona moa no lazay koa Eny aroko. Fa zao misy alehako marina raha riva dia mety taratara vao tonga eo. Fa hoe izy ianao? Angamo vao tiaro lazako aminao daholo izay alehako rehetra ry lalaina. Vadinao ny ary tolotra sa hiaraka? Jamais. Aleo koa mba hanana ny fiainako. Dia zaho ve mba valikelinao? Lasa ho ary tolotra raha misy zavatra nataoko napatezitra anao Leo mijanona ato trano tsy misy zaza. Anarany ihany ny tena nefa manambady fa tsy misy na zaza ray akory aza hatramin'izao.
fa fidinao aniza moa e nazako ary any malahelo fa tsy hitako izay atao e ka mianabadika iterahana hoy ny tolo izay e tsy haiko hoe mbola mety ve zany ny amintsika andray ry tolotra dia tsy tia tsoa zany ianao tsy hoe tsy tianao fa tsy izany mihitsy ry lalaina fa tiatsika tsy mety mahazo zazy ity no mahatonga amin'ny teny an'izany ka efa mananana ihany anesika fa tsy nety e fantatrao tsara izany mitsabo tena alosiko izao ay dia iandro roviana zany jereo ngery anjy efa manana nefa voaviana no mivady manana lesy fanantenana ka efa eny taona nge zay ka mbola fanantenana inona ihany ka atao ahoana ary ka tsy haiko hoe nary dada sy neny ary rehefa mandreraka be ny zavatra lazainy dia izay zany mahatonga anao ohatra izao io fa ahoana ohatra zareo reraka be ny saiko ny amin'izany ka zay fa lasa aloha e tolotra oay tao soratrirado ane izandry e zanako marina fa ahoana izao e mitony tsara aloha ianao ry eny eny fa vakiako fa inona ny retiry andriamanitro vakio ary e ka mangina ry eny ho any anja sineny manoratra ity taratasy ty ho anareo androany satria misy zavatra tena mampanahy ahy efa napetrako any amin'ny banky daholo ireo volany tehiriziko ho anareo fa alaivo mety misy fanampiana koa ho azonareo amin'ny fanjakana ka azalavony izany dia zao tsara ny zazakely ry anja rado ilay tena tianareo fa maty ve zany ny zanako e fa ahoana kosa e fa nahoana ianao rado manao an'izao a mbola kely anie zanatsika e tsy azoko anery anja dia oviny zany rado nanoratra ty taratasy ty sao dia mba sy nemanareo kosa zao e ka tena tsy haiko tsona rineny a za koa ary mba tena gaka anie nahita azy teo iny e jereo hoe sao mba misy daty misoratra ihany amin'izy iny kefa hoe tsy misy mihitsy zay aneny tsy azoko e lasa mahatahotra ry antsaka dia ahoana no atao e oay taiko zany zazy zany mary mangina neny a tsy maintsy mahita vaolana amin'izao sika fa mahatokian'Andriamanitra mandeha ananaka rasany zazany aleo aloha torokely mihitsy lasa marary hatramy lohako neny a alaminy moa ny sainy e hiakatreo aniny tension anao e oay fa tsy tolotra vatany lalaina ary ve io e fa nga misotro nga moa le zalahy io aleo rangahana tonany eny mihitsy aloha monsieur tolotra marina tadidinao ve za commissaire Fan moa tadidiko tsara ka inona vaovao salama ve nareo any aloha e salama tsara zay fa misotra vao aloha tsy dia misy manokany firy zany zao ny ankizy tsy efa lehibe zay raha mba fantatro mantsy tsy azoko fa nga moa nareo tsy efa reko hoe niteraka lahy-kely efa nisy tokoa fa tsy niety telo andro dia maty mampalahelo koa zany dia manahoana zany zao nareo ao treto aloha tsy mitoko mahakivy mihitsy mahireza ary tolotra nareo nge mbola tanora e misaotra fa ianao marina moa zany le mikarakara ny raharahany-drado za mihitsy fa ahoana ry se ka tena mahagaga ny zavatra nyresahan'ny lalaina raharaha be le izy raharaha be hoe ahoana zany le hoe misy ifandraisany tamin'ny asa nataony raty farany teo zao tsy fahitana azy zao
Sady tsy izy irery fa misy olokava koa miara-ny asa taminy tsita. Fahoana mariny ve malaky zany vaovao zany a. Fa tany amin'ny anja zany nareo. Ye maly zay nandalo tany. Ka ny ona tamiko tokoa aloha ianja ho maly maraina dia zay ny vaovao farany. Mampalahelo araka zareo. Fa mety voafandrika ve zany izy tena tsy hay aloha ny mahagaga amin'ity raharaha ty inge dia hoe tsy izy rery ihany fa misy namany hafa koa tsy ity. Sombary zareo mpiara-miasa kosa no misy tsy mazava sifo na nisy olana tany dia sao no vokany. Eny mety hitombona aina aloha zany. Fa ny tsy azoko ange dia tsy misy azo jerena mihitsy ny contrat zareo nanao an'io asa io mijanona ho tsy ambara telo tanteraka. Iza koa ny izan'izany raha sifo sao dia tsy nisy taratasy fa vava fotsiny. Any tena nisy ka efa nahita-pahany ihany mantsy zay. Mijabaka koa le rira izany ka. Oay azafady ry sefa misy miantso Allô eny tompoko commissaire Fana. Zany ve eny tompoko ie dia aiza le toerana. Tonga dia homano ary ny fiara sy ny élément dia eny ny fotoana malaky nareo fa misy inona raha sifo mitotaitaitra be nareo zany misy fahatita hono eny andota-pena keny amin'izao lalana makany amin'ny diginy dia raha ny information azo ray amin'ireo mpiasa nanao an'le lapa le izy. Kozy ve dia ho sanatry ve ka irado dia asa ry andeha hijery azy aloha sa hiaraka amiko nareo. Mety zany sady to mampanahy be ihany izy zany keo. Aleo tonga dia manao double tsika dia lasa zao ary tia nikasika anaovy ndao ary Sahady vendry rotsovitsineny dia matory zay sasao fahina daholo ireny tika an'izao r'Andriamanitra aiza mariny rato ary nanino izy nanaiky nanao an'io azy io raha fantany fa mampiay raha sanatrika maty koa ianao rato malalako dia ahoana ty zanatsika ty tena mbola milanao any izy sako tena mbola milanao eto anilako tsy vitako rery ny taizany Clarella sy karakarany sady inona koa zao no lazaiko azy rehefa lehibe izy ka antany hoe aizany tatako mafy tsika Way fa manino jiry anja lalaina nisaly kiza tsy zakako tsy ny entana asaina ho entiko mampitebiteby ihany zava-misy rehetra ianja aza manao an'io moa kia mbola miady saina amin'ilay resaka natao fany any zany ry io sa nisy inona indray tany ka tsy fandresany eny andrive hoe ahoana izy ary anika matory be sy enareo mihitsy aniditra teo ay masina moa misy taratasy io kinisy nanatitra teo afy any amin'ny rato le izy tsy azoko ny tandry nisy nandondona teo dia rehefa antserena nefa tsisy olona akory fa miovalopo io navelany teo raha be koa zany dia efa nisokafanareo ve ie ka zany aneny mandreraka io aleo fa maiko andry dia vakio any aiza hoe tena mahavaky ny saiko akeo zavatra zao ka tena mystère mihitsy ka tsy mazava amiko tsony hoe aiza zany zao rado dia velona izy sa maty tsy ndrirery fa nazavadiny aza ane mba manontany tena toy zany koa
Atsoky komisera Fano a. Mety ho marina ihany ny ahany sa efa natsoanareo izy? Tolotra marina. Vetivety aloha fa miantso izy izany. Allo, lalainao? Marina zao ianao? Reraka lesy dia maka rivotra kely a. Fa ahoana malala? Afaka makety andiga loto ampenaka avy ianao zao e. Fa anao ineny? Ka misy fadity ety. Dia tsy marina hoe rado ve fa ohatra nisy zany a. Zay sy komisera Fan zao nefa ety. Zay nefa zao vao iosaika iantso amin'ny Fano io mihitsy. Nisy nanatra taratasy mantsy tato teo dia avy amin'ny rado le izy. Zany ve? Fa zany zao ianao? Ie, nangina be ho atao an-trano dia aleoko nakaty kely. Dia ahoana zany e? Sa hiaraka nareo? Eny ary, aleo faresako izy dia ho avy izay. Fa misy ina kito amin'ny koropaka sy tetratra be toy izao ndry? Misy fatita onkeny amin'ny digo izao a. Dia mila makeny sika hoe fanositolotra. Fa fatin'iza aky? Sa rado? Ka izay mahatonga antsika say makeny izao. Ary mesandry aloha tony fa zanakareo ny ka mbola kely e. Ka tena matiny tebotebo sy mitahotra kizara zao no mitomba marina moa. Ka nazako azy ane zany tena matahotra ary azy e. Dia ahoana zany neny? Aleo aloha izy hijanona e. Tenena hoe jery zavatra kely fotsiny tsika. Mety zany ka. Tsy ravina izany ka. Potika be mihitsy ny lohany ka tsy misy afantarana azy sony mihitsy ty. Tena zany mihitsy komisera. Tena mahakivina mijery azy ary. Fa inona moa zany no mety antony nahafaty azy ty e? Tena tsy accident aloha io e. Mety nisy namono angamba dia napetraka teo avy eo. Tena tsy mifadi-trovana kosa aloha le olona namono azy raha izao e. Efa hono ary tolotra. Efa natsoanao ve aloha ianja teo e? Ie, efa ho avy eo zareo. Ay, fa ny andrahary zao tsy tsara mahita an'io a. Izy mirahavavy ihany no tonga eo ka. Ay, mety zany. Efa reto tonga reto ny dokotera fa aleo hoe resaka amin'izareo aloha dia tonga dia ataony fizahana. Ataovy ny asanao raha sy efa tonga eo ihany. Fa aiza ny faty izany fotolotra? Efa hitanao ve? Milamina aloha ianao ry anja. Aiza? Mbola hijeren'ny dokotera io fa tena efa potika be ny lohany. Tsy fantatra intsony hoe izy marina izy. Anga? Fa raha ny fahitanao azy ve rado le izy? Efa hoe tsy haiko fa tena potika be ho any lohany. Ka ahoana ary zany nazanao ato hoe mety hoe rado le izy e? Ka mpiasa mpanao an'le lapy io. Araka ny taratasy hita tany aminy teo. Fa tsisy taratasy afantarana azy mihitsy ve zany? Tena tsy misy nakara-panondro ary a. Fa za aloha tsy tena hoe rado a. Fa ahoana no ilazanao an'izany? Ka ny endriny ivelany e. Na ny alavany sady mahikelikely izy eo e. Oy ianao? Efa oem-bolana ane izay radony tsika e. Na ny fijaliana sy ny fahoriana nahazo azy tamin'izay nisy azy tamin'ny fotsiny aza ve tsy hampahikely azy? Tsy tika tsy hitako intsony sy lazaina fa tsy apako loatra hoe mafy no mahazo azy. Mahery izy akia. Dia aza manary tokotra izao sady ndry fa le izy raha mbola tsy fantatra kory na rado koa no tsy any e. Za mihitsy ry anja. Sady tsy ianao rery ny voantso eto fa misy hafa koa reo. Fantatro tsara zany. Efa misy hafa koa zao reo tonga reo. Tena mangity izy zareo a. Marara daholo izany vatako manontolo izany. Kare aloha e. Aza manao an'io moa kia. Misafotra ny endry ity farany e. Nana aloha zareo raha mangatsika etsy ampitetsy azy tolotra ka. Malaky ala. Vetivety ary.
oay fa manino ny andro zany tena mihetsy-po be izy raha sio fa saika sarotra teo mihitsy fa sofa nahazo hany aha aza manoatra an'io ianao ry anja raha okizay dia ahoana zany marina mafy io raha vita hijery an'le razanao fa nga efa nijery daholo ireo olona natsina ry fa izy sisa fa mbola misy olona hafa ankotsy tonga hijery ka zay any nandehanako aty rehefa tsy maninona ianao any dia andao ary lohany aloha efa nysaromana lamba fa efa tena potika be mihitsy so gaganareo so tsy mety aloha ry anja tsy ireo angety anao fa tena reraka be mihitsy tsy maninona lesy ndao ary efa nampidirina ao anaty ambulance mantsy le izy courage ekia aleo fa hiaraka sika fa mbola lasa izy anja teo misy taratasy tsy maintsy fianoana dia manao an'izay izy aloha sady miresaka mifamomba izany taratasy izany koa raha be atika fa tena tsy rady kosa aloha le izy raha ny fahitako azy teo sao anao izy ianao ie tsy tena mitovy aloha fa inona marina izany taratasy izany ary lalaina taratasy nisy nanatitra tao imaraina io dia avy amin'ny rado le izy naterin'izy atao tsy fantatra hoe iza nanatitra azy tao ambaravarana fa le taratasy isany napetrany teo somba pakakeriny ary tsy mitombina ka le izy mantsy resaka volany amin'ny banky dia azo mianjalaina fa napetraka rado tany dia mba hampiasain'izy ireo olo tena enjana koa zany ka fa ifavy izany koa le olona mifanao fotoana taminao sa ahoana ny fomba mifakahitanareo izy nahitaka dia resaka kely tokanjo misy an'io antso dia miaraka tety zay dia ahoana izany le olona aleo any fa tsy antso ave izy raha tena mila tena ely izy zany tia zazy tia nefa teo efa mifosahady aleo jereko aloha izy miandraso vetivety fa izy ary zany nolo izany sanatria hoe tolotra ka mampirafy ahy aza hitako izany marina tena taraiky marintsika ty dia ahoana zao zazakely efa nampanao foko mafana izy ka sady vo amin'ny efatra sasany anety izao manahoana zao ndry efa ao tsara eny lamindamy maloha saiko tam'le hoe tsy rato le izy teo fa matahotra ihany any efa ka aza rehefa lavitra ekiny saina raha fahitako azy dia mety mbola velona zany rado dia aiza nefa engane ake fa mbola iazy zany tolotra iny tsy haiko akia lasa niva be mihitsy izy tatoato izay miavonavina sady zara raha fantatro izay alamina lalaina manao dia azy tatao ihany kia tsara izany fa mahisa mandefitra sy manaja azy foana koa dia tadidio hoe mba misy zavatra ilay manokana koa izy ohatrandry ihany inona koa kiny dika n'izany raha samy manana amin'ny fiainana izay tsy hoe samy manana amin'ny fiainany ka fa ny tiako lazaina hoe olombelona toandry ihany izy mba manana zavatra ilay sy mahafinaritra manokana koa marina ihany aloha izany ka zay ny eo ahy fa le resaka zaza ihany izany zao mbola mampiady anareo sao eny akia izany foana no ilany ady ao an-trano ao raha vao mba miresaka izay mampalahelo koky izany arono mba ahoana ozy ny fianakaviana re mihitsy any mamelo ratsy azy mila zavy kely hono ry zareo ka zay mihitsy ange le olana amintsika malagasy raha fozan-dozy izy raha izany asa zao ki hoe mbola lasaiza indray izy teo iny zao nefa efa vo amin'ny dimy zay aky fa tonga izay mahereza foandry misatra kia mampamangy amin'ny eny ao tena efa natahotra hoe taraiky tany nareo marina aizakoriny eny efa vizana mihitsy ary ny sandroko ny troran'ity zazy tiako aleo ary aloha raisiko dia adaboko
Zay ary nanahoana izay ny lohan'ny eny? efa sitrana ka. Fa taiza marina nareo rianja. Ny antsorina eny komisera fany dia izay no nalehanay teo Fa misy inandray hoy sa efa andresana ho azy le taratasy? Milamina aloha ny eny. Izay ihany eny efa saika tsy niresahako teo e. Alefasa ary fa mihaino ahy Tonga teo lalaina efa tamin'ny rongamby iny. Dia avy eo ny antso tolotra fa hoe nisy fahatita hono teny amin'ny diky dia nakeny izay. Fa fatinisy izany anaka. Rato ve? Mpiasa nanao an'ilay lapa ilay izy. Dia ny tena marina afany nampiatso azy satria ny ahiahy izy sao dia sanatria ka raha tokoa. Rianja, dia tsy mba nilazanareo akory ve izany? Dia tsy raha tokoa ve? Efa jerenareo tsara. Ka natao hatramin'ny fahasalamanao anie izay ry neny. Aza manahy ianao fa tsy raha izany ilay izy. Efa nijereko tsara mihitsy. Fa ohatry ahoana aloha ilay izy? Lehilahy mbola tanora. 20 taona eo. Mahikely sy reraka ny paoziny. Fa mampalahelo. Efa potika be ny lohany ka tsy misy ahafantarana azy intsony mihitsy. Tsy azo kokoa naleo izany. Ahoana moa no ahafahanareo milaza hoe tsy rado ilay izy? Nefa ka izany ny lohany potika be mihitsy. Ka vadiko ane indry neny. Fantatro tsara. Sady nalalaina sy tolotra ary fano samy nahita hoe tsy rado ilay izy. Eny ariko. Dia efa nody izany lalaina mivady? Lalaina no efa nody fa tolotra mbola eny. Toa misy olana akory zareo reniko. Mampalahelo ahy lalaina. Nefa koa tsy tia mety tsy be loatra ny tolotra. Ka lera foza mihitsy hitako mampisy olana amin'ny zareoko. Mamelo ratsy ho an'ny tolotra fotsiny. Izany veky? Fa ahoana? Ka mitady zafikely hony. Dia misavoana ho azy ry monsieur tolotrako. Mba tsy tiako koa izany ataondry zareo izany ka. Dia ahoana hoy lalaina? Ka inona moa no lazainy eo ry neny? Omaly anie hono izany vao vaky tao e. Tolotra ihany ny lazan'ilay izy. Ataoko mahita izy raha izany nataony. Fa fidino an'iza moa izao? Aza maika aloha nareo e. Lalaina aloha asaina miezaka mandamina an'ilay izy. Dia asaina manao inona nefa izy? Ny zanako kosa rianja tsy avelako ampijalian'ny olona fotsiny izany. Neny koa. Mamporofoy tsara aloha ry neny izay vao maika hiteny olona ka. Raha hiresaka ihany nareo dia izy mivady aloha fa aza maika ho any amin'ny ray aman-dreniny tolotra izany. Aleo fadiniako izay e. Lalaina. Lalaina. Sakafo Sakafo zary le kila tsy marina tody tia sakafo. Misy mandondony izany marina. Tolotra ve? Nefa ny ohatra mamy izany feo izany. Aleo aloha enona tsara ka. Lalaina ho sakafo ny varavara tsy Tolotra marina kay. Andriamanitro. Aleo aloha sakafana malaky. Aleo ela be aloha vao alokatra tsaro e sa marafina an'izao ndraiky. Alo Tolotra. Inona? Fa ino ty mahazo anao e. Nanomboka fihinandray ty hoe mamy vao miditra ny trano. Tsy misy idiranao zany. Rehefa aloha hiditra. Soko tsy mahazo. Midiry ianao fa matsiraviny. Ary esoreo iny kiraro io fa jerena ety izy e. Sady masisy be miteterano ohatran'iny. Zaka tabatabaina fa firako ao Ary eo solo fa tsy vita bantso no alala zay. Akerereo. Losy ty ka. Fa izy ary niaraka tamin'ny tolotra ny sotro tany. Akerereo Fano. Ataoko mahity fa komisera tsy mahay miaina mihitsy. Balako tsy vita loha sy efa laly atolo fa mbola dororory koa andrira. Mba mifanatsary tolotra. Ary mekarako ianao hoe tsy mbo fandrinesy fa makamo be. Efa miraika amby folo alina izao e. Mba zay ny tokony lazainao e.
raha tonga dia atory fa misaotra indrindra aloha madamy anja tamin'ny fahatongavanao na dia tampotampoka be aza ny atsoko anao a. Tsy maninona re izany komisera. Ka ina ho ny vaovao? Ka momba n'ilay razana hitantsika teny amin'ny diginy ihany ka. Voaporofo izao fa ilay ingénieur tsita izy iny ary efa nalainy ny fianakaviany ny razana. Mampalahelo koa izany. Fa ankoatr'izay nisy telo tamin'ireo fito koa efa hita saingy efa maty daholo ary efa nalevy ny fianakaviana. Sady mampalahelo fa efa misy fahasimbana be daholo amin'ny vatandry zareo a. Maninona? Loza koa izany. Ary ahoana momba andrato izany komisera? Ka izay mihitsy ny nampetsoka anao io izao. Hoe ahoana? Maty koa ve ny vadiko? Milamina aloha madamy anja. Mbola tsy fantatra mihitsy mantsy momba azy fa ny tiana iantanina anao dia hoe inona avy no entana sy taratasy lasan'ny ratsy taoriana an'izao tsy nahitana azy izao. Ny fitafiny dia ny karapanondriny dia kitapo anankiroa izay. Ireo izao no tena tsaroko tsara hoe any aminy any. Tsy misy zavatra hafa ve ankoatr'izay? Ohatra hoe ny kopia na taratasy hafa. Tena tsy mitombony izany. Ataon'inona moa e? Eny, aleo fa jereko ihany dia lazaiko anao ny vaovao. Mety mihitsy izay. Miandry anao izany izay amin'izay a? Fa angano tamin'ilay resaka asa ilay kopia komisera? Mahagaga nge fa nahitana ny kopiany daholo izay hita faty rehetra treto e. Asa hoe ataon'zareo inona ary? Tena misy tsy mazava tokoa izany a. Mba inona ary marina amin'izao e? Mahireza madamy anja. Mikaroko aloha tsika treto. Sady zareo ambony koa efa nanome fepitoana. Fa fepitoana ny amin'inona? Ny anaovanay an'ity raha ity dia 5 andro sisa ohatra zareo fa rehefa tsy misy mangirana dia raisin'ny zareo an-tanana amin'izay. Tena naika an'izany ve nareo? Ka anao inona moa e? Ianao mampalahelo azy aoka. Dia mena ambany mena tokoa izany sikako. Kivy ary fano ka aza kivy izany fa mahireza foana e. Ny marina ange tsy mba maty izany e. Eny, marina izany. Fa tsy haiko hoe mahazo mandeha amin'izay ve za? Sady efa tandro be kokoa izao. Mety ka mahazo mandeha ianao. Misaotra betsaka dia mandra-piona. Veloma madamy anja, mandra-piona ianao. Ody rakizy a? Neny, mandry sa aloha e. Ary toa marena be izy izany. Oay, marina. Fa nanino izany masonao izany no toa bongo be mihitsy? Tsy manina izany io ry neny a. Le vao mifofotsy angambana tonga ny ohatry ny io. Efa mifolo an'izy izao e. Sa nareo tsy miasa? Aive niny ato e. Mandrosoa aloha e. Salama tolotra. Gaga be mahita an'ity maso vadinao. Fa nanino io? Toa loza nareo fampijery fotsiny e. Tolotra ny ery nely lasa alina be foana vao mody. Sady matetika izy mamy foana. Malahelo be hafa lasa mitady ho simba ny tokantranonay. Ahoana izany ry tolotra? Tena mifona ary neny a. Efa te hiteraka nge a. Hatramin'izao anefa izay mbola tsy mahazo zaza foana. Okizay malala. Tsy misy adosoanao anie izany e. Sady tsy hitako koa anie izao izay mampasika ny neny eo e. Tsy mahasika fa manontany tsotra fotsiny. Ary ianao koa ry lalaina mahaiza mandinika. Tsy mainka efa mpiaro fotsiny nareo. Ka inona ary ny ataoko eo aminareo e? Sa lozako koa izany mivadiko fa mamilava. Tsy niteny izany aho ka. Sady tsy vahaolana izao ataonareo izao. Fô maika simba ny tokantranonareo raha izao no mitoy. Dia inona nefa izany no atao e? Efa mba mitsabo tena foana ihany ange izay ry neny e. Aza morakivy ianao ry tolotra. Lehilahy ne ianao e. Sady loham-pianakaviana. Toy izy foana aloha fitsaboana efa natao dia tady tio fa nitoaka tsy mamaza olana izao mihitsy akory. Eny ary. Aleo fa hiezaka ry neny a. Ianao koa ry lalaina mba mandraisa an'ireny zanak'olona ireny a. Dia karakara sy ombe fitiavana. Manino izao kilarelahy raha misy fotoana dia alaina aty aminareo dia mba tezaina ato. Mety mihitsy ange izany raha manaiky ny reniny e. Sady mba hitan'Andriamanitra koa hoe
mila zanaka tsika amin'izay. Aleo ary fa izahako izay ry neny a. Izany tokoa ny sy ampy tamiko angamba. Zay raika izy a. Izaho atao ireo zavatra nolazaiko ireo dia mety hanampy anareo. Za koa anie mba maniry zavatra ilay avy aminareo roa e. Dia andesahady ve neny ity e. Maninona aloha raha mihinana goûté kely? Hita ho a. Rehefa alaiko vetivety a. Raha tsy manahirana anareo dia mety mihitsy ka. Tsy maninona mihitsy izany ka. Izay tadidiko mihitsy hoe izany nampirina azy farany. Mahagaga. Yanja. Ka efa toinao? Fa tamin'ny ianao tonga? Oay, neny marina. Efa tamin'ny atoandro ka. Izay ary efa avy nisakafoko. Nahalako kosa ianao izany ko. Nahita faniany ve nefa? Ie, andresaka tsara ary izay ka. Izany mihitsy anie nahatonga manakorontana io e. Fa ino izany ka roanao? Ny kopian-drado ry neny a. Tsy hitako mihitsy. Fa ahoana aloha vaovao tany e. Raha tsy lalandava e. Nisy olona efatra hita indray fa samy efa maty daholo. Dia mahagaga samy nahitana ny kopiany avy izy ireo. Izany ve? Ie. Mampalahelo koa izany. Ary ahoana momba an-drato e? Hatreto aloha mbola maisina tanteraka e. Tsy fantatra marina hoe maty sa velona. Fa tsy azoko dia ilay kopia. Nataon zareo inona izany? Ka izany mihitsy anie mahagaga e. Izay no antony karohako azy io satria mila fantatry fany koa hoe ny kopian-drado ve tavelato sa lasany any. Aleo fa ampiko ianao e. Sakafo vetivety aloha. Mazotoana eny ary e. Efa reo mbola tabatra ireo. Malalo, andeha asa izany lahy io. Lesy a. Raha misivy alina izay androany. Izany ve? Dia mifiry indray izany sao ianao io vao hody. Lalaina. Matoky ianao fa mody eo vao mirava e. Izay a? Nitoky any fitaka fa ny ataony hita e. Za moa aiza fa miandranao eto foana ny e. Tena lasa tsy mahatoky aho tsy marina ny vadiko noho ny adarana nataoko. Impiry tokoa reny mody alina be sady efa tena mambo. Eny e, tsy omeko tsy ninao raha lasa mihevitra ho toy izany e. To lasa saina be ny no izany e. Fa ahoana fa misy inona? Tena fona ry lalaina tamin'ireny natoka ireny e. Tena mbola tiako ange ianao e. Oka resy izay a. Za koa anie tena mbola tianao e. Matahotra fotsiny aso averinao indray ireny lasa ireny. Tsy eky malala. Alefa iova a? Tena iova. Dia nanahoana ilay izy ry madamy Anja? Hitanao ihany ve? Tena tsy hitako komisera. Laha ny aiko mihitsy izay sy neny tato. Mazava izany fa nentina nanaraka aziko. Fa nivadonao moa mbola nisy fotoana no tsy tao aminareo ihany. Ie, taloha kely nahaterahako izy ny tonga tato farany. Dia avy eo iny tsy hita intsony. Tamin'izay nefa tadidiko tsara hoe mbola tato ny kopiany. Mazava izany fa taorianan'izay netiny ilay izy. Dia ahoana izany ataontsika komisera? Manohy ny fikarohana foana aloha no tsy maintsy ataontsika e. Misy olona iray izay zao a, efa natao fanadihadiana fa irakiraka zareo tao. Tsara kosa izany ko. Ambalaza vaovao komisera raha vao misy a. Aza matahotra ianao madama. Zay aloha fa mazotoa e. Zay ary e. Fa tsy neny ary ve iny aloha iny e. Neny! Neny! Tena feo antolotra izany marina. Aleo aloha hita izany. Salama neny a. Fandeha hoaizy neny izany? Salama anaka. Avy mividy ny laoka anay ariva e.
tsy hitanao reto hitako reo ka fa taiza vao nahita no manodidina be ty ny lalana ohatrany hoe voantambery tany zany dia lasa taty eny tsy tokony mivoaka tatingy ianao zany nga tsy eo ianja ao izy fa mbola miantso any komisera fana dia lasa nandeha aleo zany ianao ateriko so tsy tafody eo misaotra anaka mandehana mody fa tsy maninona zany tsy manina nge zany ry neny aleo ateriko ianao vao mody tolotra fa na zany marary be koa ny lohako neny nenkina aloha amiko ianao neny ho a tolotra safotra mariny neny neny ho a fonjeo re olona Allô manao hoana laina salama ianza fa efa indrina vaovao vaovao inona ki ny tropitaly anyki neny izy ary ane vao teo ny lasa ny an-tsena any safotra tany amin'ny arabe tany ho a izy ony sy tolotra maninona tolotra ny nahita azy tany Za zao vao manontany tena mihitsy hoe afalasay zary dia hôpitaly aiza ki izy amin'ny klinika ihany ka rehefa aleko andry izy raha mety malaky ary ndry eny akia tolotra fa aizy neny zany fa nanina marina izy inona ary ty milamina aloha ka lazafanina izy nivitako dia avy eo tonga dia sarotra hitanao taiza teo atsena varatra teo re zary tena mba gaga dia nanontaniko izy dia hoe fanina hoana izy dia lasa tafodina tany fanganareo ry anja sy tao tokony ianao ny etseny fandro ariva be iny izy anery zareo tonga dia nandeha za mbola niantso amin'ny fana zay mihitsy aloha ny lazainy fa ny fahitako azy niakatra ny tension-any zay koa anie le kirinantitra soary fahitanao izy za mihitsy akiko aleo aloha fa miantso antsika indreza ny dokotera zany neny ki tsy azoko mihitsy ka za tsy naniraka azo tao mihitsy vokaika izy zay efa mitsabotsika izao oe tia mariny tolotra mba nanahoana ary nanahoana lesy neny tao ahoana re zany ahoana fa misy inona ry tolotra totsy miteny ianao mahereza ry zareo fa tsy namatsika tsony izy tsy mariny zany tsy maty zany ho aneny marina ve zany ry tolotra fanahoana loatra neny hoa maingina moa ry zareo ianja mila anao ange ty zanako ty mafy zao ry zareo maty neny za ato tsy hita dia zarery ve zany sisa okaika izay anja tsy manary andry izany zay areo alositro ty rano ty ao tonga dia viditsika zao ve zany nena ry zareo ie raha mety sa ahoana ry anja ie eny ka aleo ary zay resaka amin'ny dokotera vetivety dia sady jery fiaritondrana azy ie mety zany dia za koa tonga dia hiantso amin'ny fano mety zany mba mangy amin'ny fahoriana ry anja dia mahereza foana misaotra ry fano manahoana zao ianao sy ny zazakely salama fa reraka mafy ry fano tia mahazo aty ka eny tena mafy aloha efa aza manaiko kivo zany nefa ry anja andriamanitra anie mbola ao afaka manohana antsika foana mariny zany fa inona moa zany ny tena nahafaty neny raha ary tension ay tension ie niakatra be dia zay tena tampoka be le izy ie
Atrino efa mba misy vaovao momba andrato ve na nahafatesany reny ny azy ty to tsy hitany akoroko. Hatreto aloha tena tsy misy sady izy rery nge sisany tsy hita ireo namany efa hita fa mahaty daholo tsy haiko nefa na efa renao zany. Efa reko tokoa zay ka angamba efa maty koa izy ry fano maty nanaraka ny neny. Okizay ry anja okizay fa atsaro ny ranomaso dia ahoana zany zao ny fanadihadiana ataonareo? Hatreto aloha mbola mitoy arak'izany fantatrao zany nefa de efa hita daholo izy ireo fa rado sisa. Dia ahoana ka? De nilaza zareo tao ambony hoe miankina aminao le izy na hotohizana na hajanona treto. Tsy azoko. Zao zany satria efa tapitra le 5 andro nomenanay ka raha noho ny fikarohany ianao de zareo no miandraikitra azy fa tsy zay tsony. De narina mijanona? De mikatona treto ny momba nyty raharaha ty everina ho toy ny efa maty koa zany rado. Andray raharaha zany fa aleotra fano hijanona ka. Fa hoana kosa ry anja? Ka andro lany fotsiny ny ara no ihany zany eo fantatro tsara ny reo zay zany ve ny tena safidinao? Ena ry fano aleo fa iresaka amin'izy mivady mandeha anary aloha tena mampalahelo raha nga iantsa de tsy hita tsony tokoa ve rado tena mahony ana mihitsy mijery azy mianaka. De raha fahitan-drasefo azy ve tena maty tokoa ve rado? De tsy haiko tsongy ny tena mariny mety hoe zay tokoa ngamba. Nefa aiza ny fatany ny andreo namana ingika hita daholo za mihitsy nge mahagagary tolotra fa sarotra koa nefa ny nona hoe mbola velona izy zao zay aloha andao aloha hiditra ry se fa efa manomboka izany fitombavaka zany tena reraka be azy zany malala fa mbola betsaka angany eo alohantsika. Efa kely sisaka fa manina aloha raha mipetraka marary be koa ny lamosiko sady fanina be ka zay nge ny tokony hipetrahanao sao de mahita aloha izy io ka makanisa aloha eto tolotra ahoana de andoha be zany ahy malaky ary ianao ndao montsy vese aloha andrekako tena tsy mazava amiko mihitsy zany arety lalay izany ka fa maninona ry mba omerano azy zafady ry tolotra ty ary de malaky ianao efa ho anjarantsika nge zao ndao ary tena marary ary tolotra. De manao ahoana? Inona ahoana? Inona mahazo anao? Nga hoe sasena be mihitsy izany vadiko izany. Lalaina, zaza anaovana sinema ka? Zaho ary tsy marary izany ny aho ozy ny dokotera. Fa maninona fotsiny izany ianao teo reny? Zaho ary aloha ianao ve aloha tena tia? Tena tiako ianao ry lalaina. Tiako foana ianao na salama na marary. Ome bisou ary za. Fa inona daholo ary zany andao andeha ka ianao kay zany tsy tia akory. Tiako ianao ry lalaina fa ny andro nge fa atoandro be ka ataovy bisou ary ho azy za. Zay de inona am'izay mahazo anao? Be voaka ary tolotra efa 2 volana ny kiboko. Tena marina ve zany? Eny marana tena faly dia oe tena ho lasa dada am'izay leto zany mibandy tena faly ary lalaina ory tolotra mba mangina ka faly ange zay ka inona ho ny vaovao ry fano tsy misy vaovao fa zao mamangy anareo aty aloha misaotra indrindra mahatsiaro ary tolotra zany efa ato koa no mipetraka ao ambony ao zareo fa tsy ao reny zao fa lasa nandeha dokterako ohatray fa iza koa no marary lalaina efa ho herinandro zay
Oay, misy olona zany ry anja. Eny marina. Alao fa ajereko e. Tsy misy olona zany ato ry fano Tena nisy nandondona teo ka. Ianao manendy laoka tao mihitsy ny mety tsy naheno zay. misy taratasy ty marina. Sady voateo mihitsy izany ma to madio be ohatran'izao. Yanja, mahainga le laokanao e. Fa misy inona e? Oay, maty alaokako. Ay, facteur zany ny tao. Salama komisera, inona ny vaovao? Salama lesy fano. Zao e. Miasa aloha. Miketrika an'ireto dosie malotondry zalahy reto e. Aiza koa izay dosie maloto. Ka ahoana hony? Salama ve ny zazakely? Salama tsara ka. Fa inona hoy izany vaovao nampiantsondra sefoa zany e? Momba ny rado lesy afaka mifanampy ve tsika? Tsy azoko. Ny amin'inona raha sefo? Ny fikarohana ny marina e. Za rehefa ela mihitsy ny te anontany anao momba n'iniko. Fa ahoana? Misy vovonga? Efa hitako le tsy le olona nolazaiko anareo hoe irakiraka ny ara-nasa tamin'ny zareo tao dia misy zavatra maromaro tiako hamarinina. Inona zany raha sefo? Ka ny mahakasika an'ilay contrat ny fanaovandry zareo e. Dia hoe fa manindra ny mahatsy tsy hita daholo izay mpiasa rehetra nanao an'io lampy io. Aiza raha sefo no alalany an'izany a. Izy range fa hoe irakiraka e. Ka izay mihitsy angery tolotra e. Izy no azo antoka hoe nahafantatra ny olona rehetra tao dia mety mba manakambara amin'izao ihany koa izy. Fa efa niresaka tamin'izany nareo? Za mihitsy range nanao ankety azy voalohany e. Fa avy eo izy ny tsy tiany intsony. Dia ahoana? Fa taiza hono? Tena tsy haiko. Zany koa zange tena mila anontaniantsika azy e. Ohatrany tsy milamina ange raha sefo izany olona izany e. Dia ahoana zany no atao? Aloha resako izy dia any an-tranontsika miresaka e. Sa ahoana? Mety zany. Yanja! Misokatra io lalaina fa tonga dia midira. Ohatra, fa misy ino? Zay rangeky mbola tsy rasakory e. Mbola misy ankizy tonga hono. Dia inona zany iverenandria aty ka? Laseo any ilay olona e. Ka zany eky poritra be. Sady jereny reto e. Oay? Fa taizaka ireny? Melelela tsara fanabeny atsika hono e. Inona? Lehilahy izaka izany? Tsy haiko akia. Sady ny zanak'Andriana iny nandray andreto e. Dia tsy tandriva e? Klarelahy koa anefa lazaiko hoe tsy tokony andrandray zavatra amin'olona tsy fantatra izany e. Ka za koa ary any aky ranja mba gaga e. Nijereko le olona fa tena tsy hitako tsony. Nefa tindry tonga aty dia amin'ny fotsiny izao le zaza. Vereo marina ny zanako. Tsisy manao ninina n'izany aky aho a. Inona koa ary ty? Ka aleo mihitsy aloha za hijery azy any. Andrasaki aho fa vetivety fotsiny. Salama madame Yanja. Mandrosoa re. Misaotra komisera. Ka inona ny vaovao? Tena misy olana ary fano. Olana? Ie. Olana inona? Matetika ho aklarelahy mitantara hoe misy lehilahy zany miresaka aminy dia manome vola azokoty azy. Zany ve? Dia vola be? Ka sady le volany eo meny ahy hony fa nigote ho azy. Mety olona mba mahafantatra anareo fotsiny anie raha zany e. Dia maninona zany izy ny tsy manantona mivantana ka? Ka mety hoe zavatra kely mivitany dia omeny anklarelahy fotsiny. Na zany azy voadimy taona iny. Eny e, izay aloha e. Fa izay anie le lazaiko anao e. Atahorako sao dia mpangalajazy zany. Ohatrany tsy mino aho. Efa matetika anie mantsy izy klarelahy zany no miresaka e. Ka raha izy zany dia efa hiely iny ny lasany. Marina aloha zany e. Dia ahoana zany atao ry fano a?
Fa ianao zany mbola tsy nahitan'izany olona izany mihitsy ve? ino matsy anao zay ny lasa mampanahy be ahy fa toy ny ahoana hono ny endrika izany lehilahy izany? tena zay indray aloha mbola tsy nanontaniako azy Zao ary ahoana izao mba tsy handerery mihitsy aloha Clarelahy. Dia asa vao miresaka aminao avy hatrany koa izy raha vao mahita an'ilay olona. ay eny ary aleo fa ataoko izay. Fa zao madame Anja, ahoana aza tonga dia rarana tsy fandray na hitsoaka azy avy hatrany aloha Clarelahy fa ahoana ka ka araka mifantatra nge dia ny vonoana sy ny anjehana mafy mihitsy ireo rehetra nanao an'io lampy io ka voatery nitsoaka izy ireo mba hamonjeninainy ka sao lahy ka irady ihany izany fa mbola miafina aloha izy. na dia zany azy vadiny ane ahy dia zanany koa io Anja tsy mora nge ny aza lambo mahazo an'ireo mpiasa tao ireo hony zay no lazain'ilay irakiraka tao iny. raha ty ka dia raha eo azafady ane Manahoana Ramose? Ahoana kay? ifandravaka ny ankizy kely tato toa efa lasa daholo. Akakizy angay ianao zany? Birao nge io ohatrany mbola mivoa ka ahoana re zany toa hafahafa koa ty Ramose ty ka jereo nge afeniny be zany ny tarehany na le kasika tsy esoriny akory. Misy olana anga Ramose? tsy misy ka tena marina ary se kanatotra ny reto fotsiny mandehana Ramose atero amin'ny birao eny ary tia tokoa misy tompona andraikitra manantona alefa miokazy tena olona vaovao mihitsy inon'olina ka mety reny livreran'ny leniny reny angamba izy io ka aleo aloha hipetraka fa reraka izy zany. Mianja koa ty mbola tsy tafavoaka ao foana. Zay aloha raha misefa veloma. azafady fa be resaka be Inona moa ny olana oe marina fa nisy an'ireto zavatra reto ho nisy nanatra taty indray hono eo anay zavatra inona? tsy haiko vola angamba ty Vola? dia reto ho nygotehany Clarelahy. Fa oviny reny nisy nanatitra taty ry Anja? tena tsy haiko ry fano mahagaga mihitsy le izy ka dia ho sanatria ve ka le lehilahy nitondra moto teo manenina nefa ny tsy tonga dia nomeny ahy. Tena tsy mahazava izao ka eo toa lasa saina be ny ianao zany fa ahoana ka vao teo nge nisy lehilahy nitondra moto iny nilaza hoe anatitra zavatra tao ory fano sao dia mba zay tokoa le izy dia ahoana hozy ianao isy le gardien iny niresaka teo sady vetivety nge zany mety izy mihitsy zany ry fano za aloha tsy mino fa ahoana mety olona manao livraison entana iny izy ary nge ka niresaka tsara tamiko ahoana moa ny tsy afantarany ary radio iny na tory ve ty Clarelahy teo eny ikia mbola zazany iko zanak'ireo fa vatany fotsiny ngeza be fa zao ekiry lalaina eny ikia tena mampiasa ny saiko mihitsy izany olona miresaka aminazy any ampianaran'izany foana ka fa nga mbola tsy hitandry ihany kira izy dia tsy mety tratrako mihitsy ekia maninona kira manokana fotoana kely mihitsy dia mijanona any ampianaran'ry Clarelahy ndry dia anaika an'izany ve kiry zareo aza vao amin'ny tsara aloha le iziko mino fa hoe mety anaiko ireo aleo ary loha zay indray ny ataoko fa mety izy arika izany olona izany ifano aky manao hoe sao dia rato za nefa ohatrany tsy dia mino an'izany loatra ka fa ahoana ka le olona aneky tsy mitovy endrika amin'ny rato izany mihitsy fa ohatrany ahoana hono lehilahy lava volo ony le izy kelikely vatana sady toa nisy fotoana ary nitondra moto ane le izy tena tsy raha tokoa aloha raha zany ka zay mantsy fa ahoana nefa ho fano aky tamin-dry le tany iny efa hoe izy miaya hoe sao dia rato ony zany olo izany fa aza lavirina be mitsazoko mihitsy lalina aky ty ka
fa zaloha manakely hoe rehefa tsy izy tokoa izany dia mety hoe irakalefa angambako. Dia tsy haiko tsony kia. Dia anao inona koa nefa e? Fa angamba mbola tsy hitandriany kira izy. Dia tsy mety tratrako mihitsy kia. Maninona kira manokana fotoana kely mihitsy a? Dia mijanona any ampianaran'ny Clarella andry. Dia anaika an'izany ve kiry zareo? Aza vao amin'ny tsara aloha ilay iziko. Mino fa hoe mety anaiko ireo. Aleo ary loza indray ny ataoko e. Fa mety izy ary kizany olona izany a. Ifano aky manao hoe sao dia rato. Za nefa ohatrany tsy dia mino an'izany loatra ka. Fa ahoana ka? Ka ilay olona aneky tsy mitovy endrika amin'ny rato izany mihitsy e. Fa ohatrany ahoana hono? Lehilahy lava volo hono ilay izy. Kelikely vatana. Sady toa nisy fotoana ary nitondra moto ane ilay izy. Tena tsy raha tokoa aloha raha izany e. Ka izay mantsy a. Fa ahoana nefa ho fano aky tamin'ny Julietany iny? Efa hoe izy ho miaya hoe sao dia rato hono izany olo izany fa aza lavirina be. Tsy azoko mihitsy. Lalina ity ka. Fa zaloha manakely hoe rehefa tsy izy tokoa izany dia mety hoe irakalefa angambako. Dia tsy haiko tsony kia. Dia koa ilay zavatra niresan'ilay olona teo hita ho ara sio. Fa misy zavatra mampanahy nefa. Inona izany? Hoe raha mbola velona any tokoa izany rato izany ka tratra dia ahoana izany? Mahazava ho azy fa tonga dia vonondry zalako. Eny izany tika. Fa mety ho rato ihany anie izany ilay lehilahy miresaka matetika amin'ny Clarella e. Mety ho izy. Nefa koa mety hoe olona irahana fotsiny. Dia anao inona nefa? Mety hoe hiaritra anara-maso an'izy mianaka. Fa tena mila fiarovana lesy ny zaza endry tolotra. Tsy hitako nefa hoe ahoana ny atao. Misy hevitra ity ka tsy haiko raha mety. Hoe ahoana letra? Ndao asiana caméra kely miafina amin'ny zaza iny dia hitantsika eo daholo amin'izay izay mifandray aminy. Za ve letra tsy vakiana fotsiny. Tena matotra ange izany e. Misy rojo kely izay ihany. Azo asiana caméra faran'izay kely dia asaina anaovana fotsiny ilay izy. Rojo amin'ny tenda ve izany? Eny e. Dia mifandray amin'ny telefonitsika fotsiny ilay izy. Izay indray tsy hitako marina. Aleo famboariko ilay izy dia resantsika ihany izay. Mety ary mety tsara kosa dia zavatra nataony tolotra ity a. Jereo nge na ny sary aza mazava be mihitsy e. Eno a. Tena mandroso tokoa ny teknôlôjika. Ohatry, fa iny ty mampiseto anao ry anja. Ka tsika ty tolany andro eto fotsiny. Jereo anefa efa telo andro sao sika narara-maso teto nefa tsy nahita ninilina akory. Nga kosa moa tonga dia voatery hoe ahita vokatra e. Misy zavatra mety tsy fantatsika koa nge e. Ka tena efa matahotra ary zareo. Ary izay ve izany lehilahy izany tonga niresaka matetika tamin'ny tany foana dia tsy tatampoka fotsiny eo. Oay, iny, jereo nge e. Oay, misy olona miresaka amin'ny Clarella tokoa anie io izany e. Tena io ry zareo ilay olona. Andao malaky. Andao. Milamina aloha ianao ry anja. Ka andao. Aleo aloha jerena tsara izay ataony. Ka tianao very ihany ary ve ny zanako e. Jereo nge rasifo e. Misy zavatra omeny amin'ny Clarella iny. Mba andao moa ry zareo a. Lazo ihany anie io e. Tonga dia mandeha anarina fa za melona fiara vetivety e. Efa niditra daholo marina izany mpianatra izany. Tonga dia mandeha ana ry anja. Fa taro hoe ao ampianaranao ve ilay zaza teo? Eny ary e. Fa hono aletsy ry tolotra. Nanao hoana ny endrik'ilay olona teo le tsy hitany lava e? Mahagaga rasifo fa tsy nanala-kasika mihitsy izy a. Fa lava volo aloha raha ny fahitako azy a. Lava volo? Iano a. Jereo ty sary ty. Nataoko capture teo ty. Hoe lesy e. Tena lava volo tokoa izany ka. Dia izy ary io.
ao ampianaranao ry zareo izy ay tsy manina fa reto no napetraka le olona mitovy amin'ny mahazatra ihany ange izy zany fa hoana ary zao jereo angery anjy kay lava volo le olona fa hoana nahitanareo an'izany ka jereo tsara ange ty sary ty oe tena tsy rato ry zareo io olona io vomaika matahotra marina dia ahoana ny atao raha sifo sa mihetraka fitoriana fiandry ny ahy kosa aloha fa ny zanako tsy avelako miresaka amin'iny olona intsoka mba marina aza mailaka loatra anao tsoka-hevitra ohatr'izao aloha nareo aleo aloha tsika mody dia mandinika tsara ka tianao very any ary ve ny zanako tsy zany kosa ry anja ka inona indray le hoe ametraka fitoriana avy hatrany ny hitako hoe aleo aloha miandry endray ariko dia aloha zany tsika mody aloha any hatrany reny larizany eo atoko tazana magina aloha dia vononalaky io jiroa matahotra ary tolotra mpangaratra ve izany mangina aloha ay ianao ka dia aleo aloha jereko eto ambaravarakely eto iza lesy olona ve marina raha mahita ny ninona mihitsy ary sao dia efa tafiditra ao tena maty sika marina zay ary le alika efa manginako dia ahoana re aza mivoaboaka an'izany lesy fa sao maty any fa zavy aminao zazakely tsy misy ninona izany eo reto aloha ny jiro zay vao voaka any ianao marina raha misy olona kory ato izany aleo aloha jerena le vavahady teo midira lesy rehefa tsisy nininona any tena misy olona saika nanokatra mihitsy ty vavahady ty teo izany fa tsy voasokany angamba hoay to misy taratasy angeto izany fa misy inona ry tolotra alefa hiakatra re midiry ianao any an-trano jerenao nge ty ry lalainy tao anaty boîte aux lettres tao fa aveziny izany efa nijereko any atao teo fa tsy nisy taratasy izany leo aloha sokafako dia vakitsika tena soratra rady io ry tolotra dia ahoana ny atao tsy maintsy mandeha any ary lalaina mampalahelo izy dia ahoana raha maty any ianao mbola kely any sanatsika ry tolotra tsy misy maty izany eo sady ianao ve dia tsy malahelo any anja sy kalarela eny fa mavy tokoa ny mahazo ary tolotra raha tsy tavaferiny etsony ianao maninona raha mitady hevitra hafa moa mangina aloha mory lalaina dia ndao aloha atory maraintsika amin'ny resaka tsara zany Andriamanitra to soratra rato ane izy zany ry zareo ka zay mihitsy ange ny antony antsona ianao io fa oviny ty zany hitanareo alina tam'ilay nisy alika vovobe iny nivoaka any jery ny vavahady dia iny nisy nametraka tao tena mbola velona tokoa kay vadiko dia ahoana ny atao ry zareo tolotra kosa ki tsy avelako anao viveriny any andeha ho any izany maty any izy dia mba ahoana ny zanakay sa angaky manery ny vadindrio any zay mba azo atao fotsiny mba hanontaniako anareo oka izay ry anja dia ianao ry lalaina mba mahaiza manakatra zay mahazo ny hafa raha vavinao ange io ka ny zareo kosa nefa makaleo izy nanao ny nataony tany dia tsika miaraka mijinja mivokany zao fotsiny ny ary tolotra raha mbola ty anay ianao dia tsy ilaiko mandeha an'izany dia zany ve kiny mba vavandri za koa tsy mila mifanampianareo aloha za hiresaka mifano fa tsy maninona dia zany ve ianja tsy vitanao rery zany io marina oka lesy zao ry tolotra oka zao fa tsy maninona ohatra ny lasa mampiteraka olana amin'ny tokantranonareo indray zaka tsy maninona izany ry anja
tena tokony anampy anareo raha nge zay e. sy aleo aloha ijery ny zanako ka tena miala tsindry antsy tamin'ny zavatra nolazainy lalaina teo a. Rehefa iresaka tsara zay e. Eny sady misy marina ihany ny zavatra nolazainy teo e. Aleo zay aloha iresaka dia atsona angambo fano avy eo. Eny lesy a. Tena enjana lesy ty zavatra ty zany ka. Dia ahoana ozy izy anja? Ao le tsy izy ao a. Tena miady saina sy matahotra. Tsy maintsy mamonjy toerana nolazainy eo aloha tsika raha te ahita azy e. Zay ihany no azo atao. Fa ny olana kely nge sao dia lalaina tsy manaiky ny andehanako an'izany hono izy e. So maty ihany e. Sy marina ihany aloha zany e. Dia ahoana re zany no atao e. Fa maninona moa raha sifra miaraka ihany tsika dia mitondra namana fotsiny a. Tsika ve dia hijanona amin'izao fotsiny eto e. Dia tsara aloha e. So hiteraka olana hafa eo. Zany raha maty efa asako ty e. Fa elahy, ahoana ny zazakely? Tena tsy mbola nahita ohatran'ity ka. Marina o. Mahereza lesy a. Tsy maintsy misy farany io e. Dia roviana nefa e. Rehefa miova mpitondra. Tady tsara nge fa antony ara-politika no mahatonga an'izao zavatra mitranga rehetrarehetra zao e. Raha afaka mivoaka kely ny andafy nge zany ry zareo mety lamina io e. Amin'ny fomba ahoana nefa? Mitady firenena azo hialokalofana aloha e. Ohatran'ireny ny ataon'ny mpanao politika eto amin'ny tanàny ireny ka. Mety aloha zany e. Fa elahy. Ka zany mihitsy angely tsy mahamaika eo amin'ny rato e. Mijaly ohatra miatsa ny fianakaviana raha zao foana no iainana. Mandeha aloha moty dia reso tsara ny vatan'lahy e. Tsy fantatsika koa mantsy hevitra efa niketrehan'ny raha ato any a. Marina zany ra sifa. Zay zany aloha e. Oke ary dia atsoe rehefa voniny elahy dia mandeha tsika e. Eny ary sifa. Tsy maintsy mandeha tsika. Fa mila mailo tsara fotsiny a. Fermafy izy rovavy mba tsy resaka amin'izao naninizana amin'izy. Marina zany. Maso tao aloha ianao e. Maso tokoa letra dia mampamangy any e. Mizaka fahoriana lalandava ohatrany sao e. Okaka izy ry anja. Dia aza manamely tena be toy izao ndry ka. Marary eo ny ndry e. Ka mitsaly enkisa. Tsy zakako tsy ny entana saina hoentiko. Ny zanako iny efa ho lehibe nefa nazailazaiko azy momba indray ny aza tsy hitako akory. Anja. Aza manao an'io moa kia. Mbola mikaroka amin'ny marina foana sika hatreto. Ary samy manantena hoe ahita azy. Marina amin'izao raharaha zao kisarotra fantarina. Dia mino fendry fa maina amin'izao rato raha mipotra eo tokoa e. Tsy mino sarotra ki zany a. Tena sarotra aloha kile izy a. Fa na zany aza dia aza lefa lavitra loatra ny saindry. Zany a. Ary nakazy tolotra teo. Lasa ny mifanoky izy a. Miala tsiny eky lalaina. Marina tokoa ny tendry teo hoe aleo izy tsy mandeha mamonjy ny toerana io sao dia mahita aloha zany. Zakiny tena mifona amin'izia. Natahotra loatra fotsiny ato eo dia lasa nasika be. Tena nampiseanoana anareo eky izy izay a. Tena marina veky. Ie. Misaotra ky lalaina. Misaotra fa aleo za mihitsy nanao izay azoko atao amin'izay ny vadiko. Ngeza loka zany nga efa nanabe mihitsy sa mivadiko zany. Makarina tabatra e. Misaotra keo malala. Dia nanahoana aloha ty anao tany. Efa nijereny fana aloha le taratasy dia tena soratra raty tokoa e. Tovy amin'le taratasy teo aloha ihany. Dia le toerana koa tsy tena lavitra loatra ho. Dia ahoana zany? Raviana zany nareo nandeha? Ngama miala handeha indray ianao e. Zany ary lalaina afaka mijanona e. Mandeha ana rery tolotra.
tena diso teo kalasana asika be sady raha tsy mandeha ianao dia ianjany tsy maintsy andeha dia ahoany Clarella marina aloha zany mirary soanao ao malala tena tiako ianao dia ho tiako foana mandrakizay dia raha oviana zany ho anareo nandeha araka le taratasy dia ampisabotsy arivo zao fifantena nefa fa hitondra élément ihany izy isoroana azy Elizabeth hitranga ay tsara kosa zaniko fa ianja zany zao aiza matotra ao an'hevitra ao izy tena nahavaky foany lesiny nahita azony gogogogony tomany teo tena diso mihitsy anasika be tamin'ny maraina iny mampalahelo zany fefa lasaka izy zany ino lesy fa tohatro matahotra sady any zary tolotra inona zao no tokony hampatahotra anao io asa manao any mokia tena marina ny zany fa toerana ohatrany ahoana moa le toerana le anareo io raha nolazainy fana aloha dia tena mahafinaritra be le izy eo anelanyelan'ny alaka misy amin'ny ambony masy voparara be ala be ho no toerana io sady tena vitsy olona tsara kosa zaniko fa tena tsy tokony isy alala nefa toerana sy fotoana io fa rehefa samy mahafehivava ange-tsika dia mihina fa tsisy hafantatra ka leo ary anja ferana tsara fotsiny avy eo mety zany mila mandeha mafy kokoa tsika fa efa tena maizina ange zany andro zany efa tsy lavitra tsony zany le toerana raha sifo raha fahitako azy efa tena kely sisaka misy ala be zay ato dia manodidina eo faritra eo alaky ihany tsika raha izany ko dia hoana zany atao rehefa tonga any ary aloha tsika tsy mainty hivoaka ny fiara fa mijanona manoloana n'le famantarana nomeny fotsiny dia hiteo avy eo ka le famantarana ange tsy nilazainy dia hoana zany ay marina moa dia ahoana re manina raha janona ty aloha ny fiara dia aleo mandeha tongotra mora amin'izay ny fakahitana aminy mety azy zany dia ahoana nefa ry zalahy reto miandry ao anaty fiara ry zareo tena tsy matahotra mihitsy ange lazany ry tongotra dia ahoana raha fandrika daholo zao zavatra mitranga rehetrarehetra zao matoky araha sifo hoe tena irato tsy misy fandrika zany andao ariko eto zany majanoko ny fiara ahoana mety ka aleo fotsiny miaka sisiny tsara ndao ary ariko mandeha namora ihany raha sifo tena maizina ange izy zany zange efa tena mandeha mora iletsy renareo ve zany raha sifo janona aloha dia eno tsara anie tena misy olona manantona ange zany dia ahoana vonoe aloha jiron'lahy io dia ataontsika hiafina malaky io anketo misy lamba mikopakopaka hitanareo ve ndao anatiny iny zany oaka aloha aleo aloha mailo tsara tsika aleo mailo tsara tsika fa inona tsara moa le marika an'lazainy tamin'le taratasy tsy tena voafaritra ho ale izy zavatra miavaka fotsiny zay ny voasoratra tao tena raharaha be ty marina sao dia mba fandrika ary zao rehetrarehetra zao to lasa saina be ngenareo zany raha sifo zao aleo aloha anantony eny dia jereo tsara fotsiny rehefa azo ary koa le lamba mikopakopaka teo aleo hoe anantony eny ihany aza manantona ntsony oay marina ohatra misy miteny angety eo zany aza mety keo dia apetrao ambany iny basy iny ny tompoko mitodia inarina dia tsy laiko melikelika raha tsy te ho faty malaky aingana fa aiza zany olona zany tena tsy hitako marina ave zany feo zany aleo aloha arahana fotsiny zay lazainy
rasy ankera sivy zany sady toditodika vo e sa fe misy olona dia aiza nefa teny miafina lazo malaky tena misy olona miresaka mifamihitsy angambaka fa aiza ry izavy miaraka aminao tolotra ihany ka ry alavitra ry izy dia iza zany reo mijanona anaty fiara ireo sa mitady amadika koa nareo tena tsy zany le tsy rato tonga anampy sy anome zay ilainylay le tsy zay zany na tonga nay nanajanona andreo élément reo anaty fiara dia any raha lay fitolotra sy reo entandreo dia ry ampitan'ireny rano reo tsika mifankahita dia basy ty aloha lasako dia tandreo mitondra namana hafa fa tsy hahita zany nareo eny le tsy rato matikela ianarasivo eny le sy raha vao tafitanyterano ty tsika tonga dia mijanona raha be ty ka so ihany anja fa tsy taty fa tena raha tokoa ve aloha le olona raha misehoany aloha dia tena izy mihitsy asy zay miendriny fa tsy hitanareo mihitsy zany miendriny eno asy tsy navelany mitodika mihitsy ana dia na ihan'le teny miafina aza zay aloha tsika fa tonga raha andao le sy akatakotakony ery tena mangatsika be any roboka n'lay rano teo pamary lasa mangovitra tena izy mirahala tokoa reto fa nisotolotra dia ahoana re tsy rato ve ty tonga manantona antsika ty raha sifoa jereo anka ty poziny eny tokoa izy misy ankely izy zany jereo nefa ty volony lava be izy am'izany mahay kely sady tena reraka anke izy zany midira aingana nareo tanaty lava-bata ato malaky nareo aingana finona daholo le tsy rado nidika an'izao zavatra zao maninona ty la mitony aloha ilary tovitra dia io misy mofo rato hoany fa tena reraka be nge mifahitana ian'la zany miaratsy lesy fa tena taitra tokoa ana hitan'lahy maso tolo dia alefa ho tantaraiko amin'la zay zavatra nyseho tao anatin'izay fotoana tsy nahateo alina zay efa fantatro daholo aloha zany fa ny fahatemanjanako ry zareto no tena mampalailo ahy mbola ty avy ianja hatramin'izay ka hatramin'izao le tsy dia mbola manantena ny ahita alina foana fa zao ry rato inona zany le tena olana mahatonga nyla miafina ty ohatr' zao ny antony dia tsotra fotsiny no ilapa izay nataon'ny ekipana io fahoana ka be dia be ane ireo tsy ambaratelo izay tokony tsy voaka amin'io lapa io toy ny hoe ny lalana ambanin'ny tany ny trano fefenana varavarana tsy ambaratelo sy ny sisy fa ono aly ty ry rato sy napozonareo ve nefa zao zavatra zao efa napozina ihany aloha le izy fa ry zareo anefa efa nilaza hoe tsy hanao ninoninona nay raha tsy misy mivoaka ny zavatra eto gaga nefa izay fa voavita 2 andro monjy ny asa dia tsy hita le mpanao planina lehibe ka mpiara-miasa tamin'lahy nge ka tapitra maty daholo na ilahy koa raha nefa niverina hoe maty koa za mihitsy ty rato efa nampanahy ihany aloha ty raha ty raha voahiditra tsehatra zareo tao andapy tena mafy tika fa faly aloha mbola velona iny misotra anareo koa fa vitanareo no nanao ny sora-pahafatesako tsy azoko ina mahatsara n'izany ka tsotra lesy zany afaka manao kopivovao dia afaka miririton'ny olom-baovao indray tsy mora angelety zany ie tsy mora tokoa aloha fa vita foana lesy zany mba nanahoana aky izy ry zareo any hitany aho ve ondrady mino aky hoe Andriamanitra no mitaridalana azy ireo tsy maintsy hitany iny tena marina mihitsy izany ka zay ny eo fa raha tafaverina somatsara eto zany raha dia mbola izany eto ve nareo zay mety amin'ny tia nataoko
Izay mampilamina sy izay rovako ny haiko. Marina mihitsy izany. Izay koa ny eto foana e. Vonina hikarakara nyity tanàna ny dada sy ny an'ity foana izay. Misaotra kia. Oay, fatotro misy mandondona ny izany ry anjy e. Aleo mihitsy aloha jereko. Manana ao anaty koa ry izay ry zareo any. Fa izy kely teo? Mpanatitra taratasy kia. Taratasy inona ndraiky? Taratasy inona hoa? Convocation kia. Ie. Vao antso hiatrika fanadihadiana eny amin'ny procureur de la République. Raha Betsaony telo. Lancho. Tena misaotra anareo aloha tonga nakaty. Tsy misy isorana rehetra zany raha lako angelahy. Fa zao ary zareo misy zavatra kely lako fanampiana aminareo. Inona rehetra zany? Mandeha ana lesona ka ny an-dadako any ambanivohitra dia resao azy ny zavatra rehetra. Tena tsy azoko ndray langy ka efa tena antitra sy reraka e. Ekeko hoe zavatra tsara no resahana aminy nefa mbola ho zaka amin'ny fihetseham-po hoe zany. Tsy azoko. Dadany ilay tsika vao 520 taona mbola tena natanjaka sy salama tsara izy tamin'izaho tany farany. Ka mbola nisy zavatra tsy voalazako teo taoriana ny everany any lafa maty dia nova be izy. Amin'izao izy efa tsy tafatsangana intsony. Zany veletsy. Andray ry dada. Ny atalako ve zany no natonga natao izany? Ka letsy zay fina aloha zany ny antony nahatonga la hoe maniraka lay hoany. Mbola iriko lesy raha mijanona olo zanaka dada sy neny foana. Indrisy nefa fa tsy maintsy manangana ho zanandray zany zareo. Le raton'izy ireo fahiny mantsy efa maty. Tena marina zany. Fa momba anareo sy anjara nge efa ravy. Mila misoratra indray nareo raha mbola teo mpivady ara-dalàna ary mila manangana ny kilary alako. Ataoko lesy zany raha vao vita ny lasa zavatra zay mba miangavy letsy. Mandehana dia resao izy. Matoky letsy alahy fa ataoko avy hatrany zany raha vao tavaverina avy aty zay Mba nanahoana ry izay ihany zany. Izy ity mbola tsy niantsona nandefa mesazy akory hatramin'izao. Ny zanany nefa ity manontany azy foana. Tena loza mihitsy ity ka ritolotra sy fanko mbola tsisy tonga ihany. Dia mba ahoana tokory any ataoko raha sanatria tsisy tafaferiny eto ry zareo e. Mba ampiresay Andriamanitra. Alelo karakarainy rehetra sakafo rehetra fa lera fisakafoanana koa izao ka. Efa tena natahotra be masina. Eny mazava izao fa reto ilay fanampiana lazain-drato hoe omeny fanjakana anay. Tena feno fandrika koa ilay fanontaniana teo e. Na dia efa nasehoko mazava izao aza ny kopy mpahafatesan-drato dia mbola ny ihany ry zareo. Ty eto ilay porte 105. Tena tsy faniny ry zareo ka ninina ny finoana mihitsy izany rehetra nanao an'ilay lapa. Izay tokoa ilay hoe mena ambany mena ka so ihany hoe milamina tanteraka ny ahihany zareo momba ny rato. Asa fotsiny izao hoe inona ny ataony ambanavenana sy tanteraka raha mbola velona soamantsara ny tokoa ilay fatiko. Sako ty to lasa saina eto fotsiny. Aleo aloha ty hamonjy anjanako. Efa tena lasa mihitsy kely saiko teto hoe nanao andry tany
dia inona marina ho ankiny antony tena netsony zareo tany ny momba andrato kia ie dia misy fanampiana omenanay koa ny manomboka izao avy amin'ny fanjakana tsara aloha izany e fa ohatry ny mahagaga ihany nefa ka izay mihitsy ane fa nisy procureur mba tena tsara fa nahazay tao nylaza tamiko hoe ninina ny vona mihitsy ny rehetra nanao an'io lapy io anga ie mba tsy hanamparitaka an'izay zavatra rehetra mampiavaka azy io fa misy ihany nefa ny tafatsoka ny ivelany dia tsy naninona zany veky Bonjour. Wai, malalako marina. Tonga soela. Misaotra. Manao anareo ato. Salama izay malala. Ny ady tsaina sy ny tahotra no nameno fotoananay teto. Ie, tena nahoana izy tany ry tolotra. Hitanareo ve rato? Ie. Mbola velona tokoa izy. Alefa tantaraiko anareo izay niainanay tany. Vadiko marina. Fela ihany ianao. Te ahita azy ary tolotra. Mafy ane izay valintaona tsy nahitako azy izay e. Okaka izay anja. Tokony ho faly ary ngendry e. Mahagaga koa ny arovan'Andriamanitra azy a. Na izay koa raha ngely tena variana e. Fa izay tokony atao mba hiverenany tanteraka eto amintsika amin'izay izao no tokony hifantohan'izaytsika ry zareo a. Dia ahoana izany atao? Sa misy hevitra efa natorony? Eno a. Tsy maintsy makany amin'ny dada malaky dia malaky a. Mety raha hariva ihany dia nainga. Izay aloha no tena mahamaika zao. Tsy azoko. Fa anao inona any? Aleo raha ho azavaiko aminareo vetivety ilay izy e. Raha izay ry zareo ny fantatra raty fa mampilamina tanteraka an'ity raha ity dia tsy maninona. Fa saika aloha koa ny ry tolotra ny sanga teto e. Efa tenda mihitsy ny haiko. Fa nisy inona? Ka voanjo tany amin'ny procureur tany ane izahay e. Izany ve? Dia ahoana? Fa na dia adina tsotra no seho tany ka dia manomboka raisina amin'io volana io koa ilay fanampiana avy amin'ny fanjakana. Efa natahotra marina. Za koa azako. Eny efa tsara aloha izany e. Mila mitandrana tsara fotsiny tsika mba tsisy ahafantatra izao fahitana andray an'ny rato izao ka. Za mihitsy. Na ifanoza tokony ho ferana mafy mihitsy a. Alefa ho avy eo izy dia avy hatrany dia resahantsika tsara. Mety mihitsy izany. Hiaraka amiko mantsisy raha riva. Mety izany e. Efa vita daholo ilay taratasy reto lesy e. Tsara kosa miko. Dia manahoana izany aloha ny tetikady manaraka e. Ka eo mihitsy izao mahalasa ansaiko ange. Raha tonga mantsy dia miverina ty rato a dia mety isy araka. Izany mihitsy na ikilarelara tsy hafiny vavan'izany. Zaho aleha tsy mieritreritra hoe maninona raha saina mody any ambany vohatra any aloha zareo a. Dia rehefa milamina tsara vao miverina ty. Mety ihany aloha izany e. Fa ny asa hoe anaika an'izany ve zareo? Aleo aloha rato miresantsika e. Hita eo izay heviny avy eo. Mety aloha izany e. Fa ny mahalasa ny saiko eto koa angeso dia ilay hianja voanjo tany iny e. Tampoka be tokoa aloha ilay izy e. Fa misy atahorana angara tolotra? Tsy misy aloha e. Fa ny mampanahady ilay fanampiana omena azy ireo. Sao dia mba fandrika andray koa io a. Aza lefa lavitra lesany saina. Profo ary io hoe efa tsy manana iamakasika andrato tsondro zareo. Enga ny aletsy. Fa tsika aloha ty efa tonga e. Ie, teo akaiky ny poto io ilay fiara najanontsika tamin'iny. Andro any letsy aloha mitany toerana afaka. So misy maharaka eo. Sady izy efa niteny hoe izy ny anatona antsika eto androany a. Aleo ary tsika tonga dia aka sisiny dia iandry. Mety izany e. Tena malaky nareo izany a. Ka malahelo alala etsy izay. Mahatetila raha mitoy izao. Atao ahoana moa letsy. Fa manao ahoana aloha ny tany? Milamina ka.
ty mikopia alina vaovao raha be any anaralahy fantoana no tombo roa tsy olana rehetra zany misaotra fa ny olana kely zao mety misy diplôma taratasy sasany tsy azo lahy ampiasaina ntsony marina zany fa tsy olana koa lesy zany nena ny zava-dehibe anitra fa zay rato mieritreritra hoe ahoana aleo aloha tsy miverina any an-tanàna any aloha fa tonga dia any ambanivohitra fa ahoana efa elana izy zay ka mety misy hafantatra an'lahy ihany indri marina aloha zany dia ahoana nefa izy mianaka miakatra any koa izy ireo ka anynareo no miverina misoratra raha koa le tsy tika mahita zany hoe iverina isora-panambadiana ndray ka zay le fiainanako dia rovina zany ny andeha nefa raha mety amin'lahy dia zolantsika dia lasa misy olana ve zany tsy misy ka fa matahotra fotsiny ary zareo tsy misy olana letsy io aleo ary aka netako malaky lahy dia aza misy avela so manahirana eny letsy mila miomana kisika clarela fa andeha akany amin'ny dadabe zao dry tena efa lebika iny zazy iny ka tena mandeha ny fotoana hoy dry dia ahoana zany ataontsika ke mitondra fiaritsika ka ry zareo ary ny hony efa ho tonga any zao ay tsara kosa zany fa midobodoboka be akisa ny foko zany na za koa ary ny akiohatra matahotra zany tena mbola tia avy akirado inona koa ary zany fanontaniana ny-daladalandry izany tena tianka indria nohatran'izany mihitsy le tsapako tamin'izay vao hoe vady aza dia mampimekiry any za marina kis zany tato amin'ity hevitra ity mihitsy ny omanana tamin'izany tadidiko tsara mihitsy iny ka andao amin'izay ki fa le zaza zay fa sasa miandry antsika any fotsiny eny andao ary tonga dia ity daholo ny trano io lesy dada dada marina dia toy zao ve sisy ianao hoe angako le sisy tsy afaka miteny tsony eletsy tena mifona ary dada tsy fety no manany reny zavatra rehetra reny efa eto azy ry dada tsy aleto tsony ka le tsy arato tsy reny izy fa malahelo be mahita la mitomany ka tena diso alesy diso safidy rato oka lesy zay tokony faly ary nareo fa samybola velonaina soma tsara nge ory dada aza manahtsony ianao fa efa eto foana ijanona ty zay hikarakaranao aleo izy loha hipetraka kely lesy dia mba hoaka moa letsy zay iny ary aza manahtsony ianao ry dada fa efa eto foana dia afiry zany no avy eo ry anja efeny an-dalana honika mety amin'ny valo alilano any reny tonga aty zany ve aleo zany zareo ho tsenatsenaiko ihany fa mangina be nge ny lalana iny sa ahoana tsy olana ve za koa mantsy zany tena rerakako tsy olana zany ry tolotra makahina tsara aloha nareo sotra tena misaotra ry datoa tsy misy isaorana zany ry zareo isany toy ny hoe zanako ihany ange nareo